Iray amin'ireo candidat raiky amby efapolo tafiditra ao anatin'ny liste officielle navoakan'ny CES ny docteur Jean-Louis Robinson, docteur en médecine, ary manam-pahaizana manokana ihany koa momba ny éthique médicale sy ny médecine aérospatiale ny lehilahy manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena nefa dia manana ny ambarany ity isan'ny candidat ity. Marary ny firenena ary very fanahy sy soatoavina ny malagasy. Io ny nambaran'ny docteur Jean-Louis Robinson, candidat ny antoko avana amin'ny fifidianana filoham-pirenena raha nilaza ny heviny mikasika ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Nambaran'ity candidat ity fa tokony hisafidy ny mpanao politika na anara-dalàna tsakany sy andavany na hijery ny mahatsara ny malagasy. Mavoatsika malagasy zany very fanahy. Very fanahy. Zao zany dia nitenenina hoe tsy manara-dalàna, tia ny lalàna. Vetivety io dia tsy arahana ny lalàna satria nahoana? Satria ohatrany hoe hita le lalàna fa ohatrany tsy dia mahaso loatra ny marobe na takan'izany. Ka tsy maintsy misafiditsika amin'izao fotoana vanim-potoana zao. Misafidianantsika dia tsotra. Safidianantsika dia anara-dalàna vetika tsakany sy andavany sa hijery ny hoe inona ny mahatsara ny gasy vetivetika kely eo. Andriamatoa Jean-Louis Robinson izay efa ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny kolontsaina teo aloha ary efa ministry ny fahasalamana tao anatin'ny gouvernement Charles Rabemananjara tamin'ny fitondrana Ravalomanana. Anisany efa nandray anjara betsaka tamin'ny lafiny maha-olona indrindra teo amin'ny lafiny fahasalamana. Nomaria amin'ny docteur Jean-Louis Robinson fa ny mahasoa ny malagasy ny tokony jerena meloa. Efa latsaka katerena loatra ny malagasy amin'izao fotoana izao. Dia rehefa samy hanao an'izay lalàna hoe aloha izay mahasosoa ny gasy no hita dia tokony jerena izay navita soa tamin'ity firenena ity. Navita soa tamin'ity firenena ity izay tsaratsara isaky ny folo taona izao tsika dia mikorotana foana le firenena. Mba jerena amin'izay zao ary malagasy akory amin'izao fotoana izao efa mandiniky tsy hoe izy ny navita zavatra fa tsy resaka be fotsiny sy resaka ho atao na zany dia tsy farana mihitsy ity krizy ity. Izay olona nahavita sy izay hitan'ny olona hoe nahavita izay ny tokony vidiny. Mikasika ny fisian'ny candidat raiky amby efapolo amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia toy izao ny hevitry ny docteur Jean-Louis Robinson. Ny amin'izao fotoana izao hoe latsaky ty efapolo mahery ny ireo mpilatsaka. Maninona moa no efapolo? Satria mahita fa misy zavatra tsy mety mahitsy eo. Zareo ary rehefa tao aloha tao izay nitantana an'io ohatrany tsy tafavoaka satria misy zavatra manery azy andora nga hiovana tsarana an'ity raha tsy mazava tsara ny politika hoe zao no ataoko amin'ity Madagasikara ity à court terme hainga zao dia zao no atao amin'ny moyen terme, zao no atao amin'ny long terme fa no resaka misavily fotsiny sy resaka ohatrany hoe razana hoe tena tsy mitombona dia aleo tsy milatsaka. Andriamatoa Jean-Louis Robinson izay nanamafy fa candidat mpampiavana ny tenany ary ny vahoaka no andrindra ho an'ny havana.